Dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandaharana misandratra indray. Ankafaliana lalandava no iarahako amintsika amin'ity fandaharana misandratra ity. Izay resantsika mikasika ny kasinga efatra ary ankehitriny dia miresaka momba ny vintana indray isika. Hoe ahoana ny fifandraisan'ilay fandaharana nataontsika tany amin'ny kasinga efatra dia inona ny fifandraisan'izay amin'ny vintana aty afara. Eto am-piatomboana dia mirary soa mirary tsara antsika lalandava ny tenanay ary anisan'ny voalohany karena moa zany dia ny fahasalamana dia mirary antsika fahasalamana lalandava ary mirary antsika ihany koa samy hita izay tadiaviny sy amy azo izay iriny indrindra fa eo amin'ny resaka vola, resaka asa, resaka zavatra atao, engany eo ambinina amin'ny zavatra atao ary tsy ambanin'izay ihany koa ny resaka fitiavana. Eto moa dia araka le fanoteneniko teo dia hoe ny zavatra ataontsika dia mandinika an'izay le resaka hoe inona ny fifandraisan'ny kasinga efatra, ny afo, ny rivotra, ny rano ary ny tany sy ny fifandraisany amin'izay le resaka hoe vintana. Fa nisy telo na efatra angamba zay ny fandaharany antsika teo nanazava an'izay le resaka hoe vintana afo, vintana rano, vintana rivotra, vintana tany satria izay no zavatra misy. Ireo zany no azo amintinana an'ireo vintana roa ambin'ny folo izay misy dia ny vintana afo izay ahitantsika ny bélier, ahitantsika ny lion, ahitantsika ny sagittaire, ny vintana tany izay ahitantsika ny taureau, ahitantsika ny vierge, ahitantsika ny capricorne, vintana rivotra izay ahitana ny gémeaux, ahitana ny balance ary ahitana ny verseau ary ny farany dia ny vintana rano izay ahitana ny cancer, scorpion ary ny poisson. Inona ny fifandraisan'ireo, ahoana ny fivoaran'ireo eo amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika tany amin'ny kasinga tanytsika dia milaza fa hoe toetra ny zavatra hita eo amin'ny olombelona. Toetra hoy aho, zany hoe ny toetra zany no misongadina. Misy toetran'olona natao hoe toetrana tany, misy toetran'olona natao hoe toetrana afo, misy toetran'olona natao hoe toetrana rano, misy toetran'olona natao hoe toetrana rivotra. Eto indray isika dia karazana olona indray izy fa tsy toetra intsony. Zany hoe izay olona teraka amin'ny daty eto ka hatreto dia antsoina hoe bélier, eto sy eto dia antsoina taureau dia ohatran'izay zany mandritra ny izay le hoe mandritra ny taona anankiray. Ahoana moa no nahatonga an'izay zavatra izay? Ny resaka vintana zany dia resaka fandinihana, resaka fahalalana, resaka fikarohana ary tsy manam-pataperana. Mandrapatapitra ny fiainan'ny zanak'olombelona zany dia misy hatrany ny fikarohana sy fanatsarana izay le resaka fandinihana, fahalalana, famakafakana izay resaka vintana izay. Tany am-boalohany hoy aho raha ohatra ka raisina tsotsotra ny tantaran'izay atao hoe vintana izay dia tany am-boalohany dia nandinika ny zanak'olombelona hoe inona ny zavatra misy, inona ny zavatra iainana ary izay zavatra misy zavatra iainana izay zany no nahatonga an'izay le famaritana izay voalazantsika ireo. Amin'ny voalohany zanak'olombelona dia nahita zany fa hoe ny andro tsirairay, ny ora tsirairay dia misy zavatra miverimberina. Zany hoe raha ohatra ka misy zavatra zany natao tamin'ity androany ity dia afaka taona ray toy izao dia miverina manao an'iny indray zany mitovitovy amin'iny, na hoe misy olona hafa indray manao mitovy amin'iny fa acte anankiray. Dia izay zavatra izay zany no anisan'ny nahatonga ny fandinihana sy famakafakana. Ohatra zany hoe isaky ny desambra dia misy ny letchi ary tsy mahita letchi intsony tsika raha tsy amin'ny desambra amin'ny taona ho avy indray. Rehefa mois de novembre dia misy ny manga ary tsy mahita manga intsony raha tsy amin'ny novembre amin'ny taona ho avy. Dia izay zavatra izay zany no anisany nitrangany izay fomba fandinihana atao hoe vintana izay. Dia mihitatra izay zany natao ny fandinihana teo amin'ny zavatra teny amin'ny lanitra, zavatra teny amin'ny tany, teo amin'ny fitaovana ampiasaina, teo amintsika olombelona, teo amin'ireo biby fiompy izay misy. Dia nihitatra hatrany hoe ny fitrangan-javatra eny amin'ny lanitra dia miteraka zavatra misy etỳ ambonin'ny tany. Ny voalohany tamin'izay ohatra dia ny fandinihana fa hoe izay zaza teraka maraina dia sarika kokoa noho ny zaza teraka androany. Ohatra, dia izay zavatra izay zany namaritra hoe fandinihana ny zaza rehetra izay teraka maraina rehetra. Ary ny famaritana moa zany dia nazava tsara izay no nahatonga ny atao hoe horoscope. Horo dia avy amin'ny teny ora, scope avy amin'ny skipen ny fandinihana ny antsipiriany mikasika an'ireo ora ireo. Teo indray nahita hoe rehefa tsinana ny volana dia
maivamaivana le zaza, fa raha ohatra ka maizim-bolana dia zaza somary matoritory somary varimbarina. Dia zay indray nahatonga le fanandroana fijerena andro hoe ty andro ty zany a ny tsinam-bolana, ty andro ty a faharoa ny tsinam-bolana, ty andro ty fahatelo ny tsinam-bolana, ty andro ty dia fenomanana, ty andro ty dia ravavolana, ty andro ty dia maizim-bolana. Inona daholo ny toetra ny tranga tamin'izay andro izay. Ty zaza ty dia teraka latsinainy, ty zaza ty dia teraka talata, ty zaza ty dia teraka larobia. Dia ireny rehetra ireny zany dia manamafy hoe rehefa dinihana zany ny ora naterahany zaza ray, andro naterahany zaza anankiray, dia misy zavatra hitovitovizana daholo zany zay zaza teraka latsinainy rehetra dia misy toetra hitovizana. Zay zaza teraka tsinam-bolana rehetra dia misy tovizana. Ny zaza teraka maraina tsinam-bolana latsinainy rehetra dia misy tovizana be dehibe. Dia fandiniana izay volana izay moa dia tsy karitra ihany koa hoe rehefa zavatra nitranga tamin'ity volana voalohany ity dia zao nitranga, volana faharoa, volana fahatelo, volana faharoa ambin'ny folo dia miverina tamin'ilay volana voalohany iray. Zany hoe rehefa tonga tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo zany dia nisy ny letria. Ary tsisy letria intsony raha tsy amin'ny volana roa ambin'ny folo manaraka indray dia fantatra zany fa roa ambin'ny folo ihany nisan'ny volana dia miverina ny tranga anankiray. Teo zany no teraka ilay vintana roa ambin'ny folo, toetra roa ambin'ny folo, fihetsika roa ambin'ny folo, tranga roa ambin'ny folo. Zany isan-taona zany dia misy tranga miverina foana isaky ny volana tsirairay. Anatin'izay zany nahitany fa hoe ny volana voalohany dia mavitribitrika ilay zaza, volana faharoa dia somary lamindamina ilay zaza, vintana fahatelo miverina mavitribitrika dia miverina fahaefatra dia milamindamina. Dia teo zany nahatonga ilay antsoina hoe binaire, plus moins. Izay zavatra zay zany dia milaza fa hoe ny fandinihana ny toetra ny volana voalohany faharoa fahatelo dia nahitana karazana toetra marobe. Toetra na bélier, zay zaza teraka amin'ny volana voalohany dia reto ny toetra hitovizan'izy rehetra dia hita fa mitovy daholo toetran'izy rehetra. Zaza teraka volana faharoa dia atao hoe adalo na atao hoe taureau dia reto ny toetra tokotokony ho hita aminy dia hita tao. Zaza teraka tamin'ny volana fahatelo dia atao hoe gémeaux, reto daholo ny toerana zay hita ao ady zao sy. Zaza teraka volana fahaefatra dia atao hoe cancer na atao hoe asorintany. Dia ohatran'izay zany le mahatonga le hoe fandinihana ny atao hoe vintana, famakafakana ny atao hoe vintana. Dia mihitatra hatrany zany le izy hoe hita zany teo amin'ny ora, hita teo amin'ny andro tsirairay latsinainy talata larobia, hita tamin'ny volana anankiray dia hita tamin'ny taona hoe taona voalohany, taona faharoa, dia natao indray 1, 2, taona 1, taona 2, taona 3 jusqu'à taona 9 dia miverina taona 1 indray. Dia mitovitovy daholo ihany koa zany ireny. Ka izay zany a ny poiran'ilay atao hoe astrologie, fizahana vintana, fizahana ankitana sy ny zavatra eny amin'ny lanitra. Izay nahatonga ilay anarana hoe astrologie. Astra dia zavatra eny amin'ny lanitra, logos dia fianarana, fandinihana. Astro, logos, fianarana zavatra eny amin'ny lanitra, fianarana zavatra eny amin'ny kintana. Inona ny kintana? Rehefa mivoaka ry kintana iray dia zao foana ny tranga eto amin'ity firenena ity. Rehefa mivoaka ry kintana ry dia zao daholo ny toetran'ny zaza zay teraka taminy. Inona daholo ilay toerana ilay kintana hita dia tsy hita dia natao hoe misy ny étoile fixe tsy mihetsika hoe mihitsy, misy ny étoile mihodinkodina tsy hita raha tsy isaky ny roa ambin'ny folo taona, tsy hita raha isaky ny roa taona. Dia ireny jiaby ireny zany a mamaritra hatrany ilay atao hoe horoscope. Nameko teto zany ilay horoscope, ny fanandroana, ny signe zodiaque na ny vintana, dia iny faran'iny zany hoe ny astrologie, avy amin'ny astra, avy amin'ny kintana. Dia ireny jiaby ireny zany no ahitana an'izay le hoe inona no maha siansa ny atao hoe astrologie, inona ny atao hoe astrologie, avy aiza mipoiran'ilay izy ary andeha ho aiza ilay izy. Azo jerena zany hoe le resaka toetra fotsiny dia zay zany atao hoe psychologie, fijerena ny fahasalamana fotsiny hoe ohatran'ina indray fahasalamana tamin'ny ora tamin'ity, tamin'ny volana ohatran'izao, tamin'ny masoandro ohatran'izao, tamin'ny kintana ohatran'izao. Dia zay niteraka ny atao hoe médecine. Raha olona bélier izy dia matetika marary an-doha, raha olona taureau izy dia ny ao amin'ny tratrany ao indray jerijerena, raha olona scorpion izy dia any amin'ny fitaovam-pananahana. Dia niteraka ny atao hoe médecine. Iny amin'izay zany na lalinina fakafaka, zay ilay nahatonga anany teny teo hoe
raha olona misy koa ny tany dia tsy mitsahatra zany zay famakafakana zay. Misaraka moa izy tamin'ny voalohany eo anatin'ny astrolojia ilay fandinihana an'ireny psychologie, science, élevage dia misaraka izy zao. Lasa scientifique bebe kokoa fandinihana an'ilay resaka vatan'olombelona sy ny aretina kanefa azo jerena amin'ny astrolojia an'izy. Loko angamba mazavazava amintsika amin'izay zany mahatonga an'izay hoe taiza ny poiran'ilay science, taiza ny poiran'ny psychologie, taiza ny poiran'ny matematika. Dia avy tamin'izay ilay fikalkulena indray jiaby ireny eo amin'ny elanelan'ny kintana anankiray anankiroa, misy izy mifampipetaka, misy izy carré 180 degré, misy izy 120 degré, 180 degré, 150 degré dia niteraka ny atao hoe fizika. Ka izay zavatra jiaby izay zany entina hanambarana hoe inona ny atao hoe astrolojia, inona ny atao hoe vintana, inona ny atao horoscope, inona ny atao hoe signe zodiaque. Dia izay ilay famintinana tsotsotra sy fanazavana tsotsotra izay zany ny azontsika hamaritana an'izay voalaza jiaby izay. Dia mitatra lavitra be izay zavatra izay. Teneniko nisy ny psychologie, nisy ny resaka sociologie, inona ny tranga misy amin'ny fiarahamonina mandritra ny tsinam-bolana. Rehefa tsinam-bolana dia mihetsika bebe kokoa ny adalàna, rehefa tsinam-bolana dia maromaro kokoa ny resaka fanoherana, rehefa tsinam-bolana dia mifankatia bebe kokoa ny olona, dia lasa sociologie. Ka izay jiaby izay zany dia manamafy hatrany fa hoe ny astrolojia dia science, ny psychologie dia avy tao ny poirany, numérologie dia tao ny poirany, andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo. Ny matematika dia tao ny poirany. Avy any amin'ny voalohany indrindra dia resaka lera, ora, andro, fotoana, fandinihana ny kintana, ny masoandro, ny volana, fandinihana ny vanim-potoana voafetra anankiray, 10 taona, 12 taona, 80 taona, 100 taona, natao hoe siècle, satria voafaritra zany hoe ato ny atao hoe 100 taona. Anatin'ny 100 taona io zany dia misy tranga anankiray, génération anankiray. 100 taona faharoa ripaka daholo ilay tao anatin'ny 100 taona voalohany iny, misy 100 taona faharoa indray, dia misy génération 1, génération 2, génération 3, avant, pendant, après. Ka verina foana zany ary amin'ilay resaka astrolojia. Ny astrolojia zany na ny fanandroana na ny horoscope dia fandinihana ny zavatra tranga tsiraray amin'ny vanim-potoana tsiraray, fandraisana an-tsoratra an'iny, fandinihana ny tontolo momba an'iny, ny fivoarana iny, ny fiverenana iny. Avy amin'ilay teny hoe todo tsy misy fa ny ataony miverina. Verina foana, verina foana, verina foana. Na resaka toetra, na resaka fomba fijery, fandalinana, ny fivoarana ekena misy, fa le principe zany dia miverina ary mihatsara hatrany. Izay ilay nataontsika tary hoe afo mpitarika, afo mikolokolo, afo manova, izay ilay fivoarana misy amin'ilay vanim-potoana anankiray mandalo. Rehefa atao amin'ny afo mpitarika izy dia création zany, amin'ny afo mikolokolo izy dia amélioration zany, amin'ny afo manova izy dia transformation zany. Dia misy an'izay amin'ny tany, dia misy an'izay amin'ny rivotra, misy an'izay. Dikazay zany misy foana ilay fivoarana, miverina fa saingy mihatsaratsara kokoa, miverina ilay tranga fa mivoatra bebe kokoa. Ny zaza teraka tany amin'ny 1700 dia tsy hitovy amin'ny zaza teraka aty amin'ny 2020. Ny toetra isy taratra hitovizana fa ny fivoarana zany dia hitanao mivoatra bebe kokoa ny zaza aty amin'ny 2020. Ka izay rehetra izay zany no entina marihana hatrany hoe hatraiza ny atao hoe astrolojia, hatraiza ny fifandraisany amin'ny fiainantsika andavanandro, inona ny fifandraisany amin'ireo siansa taloha, inona ny zavatra tokony hazavaina amin'ny saintsika mba tsy heritreritra azy ho zavatra ratsy.
fototra ny orenan'ny siantifika rehetra izy ary mbola mijanona siantifika izy ary fandinihana ny tontolo iainana amin'ny lafiny rehetra amin'ny sehatra rehetra na amin'ny lafin'ny fambolena na fiompiana na fahasalamana na resaka siansy fizika na siansy matematika na resaka finoana dia azo ampiarina daholo jiaby rehefa tsy hinam-bolana manofo bebe kokoa ny olona rehefa poisson dia minomino tanteraka ny olona rehefa période de poisson na signe d'eau dia misy paranormal be da be kokoa noho ny any amin'ny signe de terre any amin'ny capricorne na ary amin'ny taureau na ary amin'ny matérialiste bebe kokoa mivaingana kokoa rehefa ty amin'ny hitantsika amin'izay fa na resaka finoana aza dia voafaritra ao anatin'izay le resaka science astrologika zay ny mikasika niny resaka astrologie hatraiza ny fivoarany astrologie nanomboka ny fijerena amin'ny zavatra tsy prihany madinika indrindra ny tranga madinika indrindra avy any amin'ny ora nandeha tamin'ny andro nandeha tamin'ny volana nandeha tamin'ny taona ary nandeha tamin'ny siècle nynga avy amin'ny kely indrindra avy any amin'ny resaka tranga ny zava-maniry fihetsiky ny biby mahita volana alohan'ny biby fihetsiky ny biby fihetsiky ny olona fihetsiky ny zava-maniry tranga misy amin'ny fiarahamonina dia zay zany no fandinihana n'ireny tsirairay ireny ary ireny no amoahana endrika anankiray tranga anankiray ary endrasana ny fiverenan'izay tranga zay vinavinaina ny tranga anankiray amin'ny vina indray zany misy tranga ohatrandray dia rehefa jerena dia mitsatoka ary mitranga marina le izy dia eo zany teraka ny atao science astrologie fandinihana famisavisana fahitana vokatra dia zay zavatra zay zany no anisan'ny mametraka manazava ny atao hoe fanandrona na hoe horoscope na astrologie tsy resaka fanahy fa azo dinihana ny tranga ara-panahy tsy fivoizana ny ara-panahy fa fivoizana ny tontolo manodidina ny fiainan-janak'olombelona zay angamba ny azo ambara mikasika an'iny fa misy moa le olona liana misy olona manontany hoe inona moa ny atao hoe koloaina inona ny zavatra voizinareo anatin'izay koloaina zay dia sehatra anankiray izy io izay ahitana zavatra maromaro ao anatiny nisy ny sehatry ny fifampizarana izay ahitana ny resaka sensibilisation fanaparitahana sy resaka fampianarana ny sensibilisation zao le iainantsika zao manazava sy manaparitaka ary ny fiofanana formation dia misy anankiroa aminay misy le promotion zany hoe formation mahandritry ny fotoana lavalava ary misy le fotoana fohy herinandro anankiray 3 andro 4 andro misy mikasika an'izay le resaka astrologie zay misy ny resaka nofy misy ny resaka mikasika ny resaka daty misy mikasika ny resaka tsipiky ny tanana jiaby reny zany dia azo fakafakaina daholo ary misy an'izay ao aminay dia afantatra momba ny nofy ianao tonga avy aminay azadiny fa na vazaha na gasy na sinoa na karana mitovy ny dikana nofy raha le dikany nofy tany amin'ny andro tany amin'ny andron'ny Josefa tany anaty baiboly ka miverina amin'izao fotoana zao dia mitovy ny interprétation atao azo interprétena amin'izao fomba ankehitriny zao zany ny zavatra nisy tany aloha be tany dika zay zany science izy raha zay le tranga rehefa rano izy dia sentiment foana rehefa afo izy dia spirituel dia ohatran'izay zany le ka ao aminay zany dia misy ny sehatra fampianarana momba an'izay nofy zay misy ny fampianarana momba ny resaka vintana misy ny fampianarana mikasika numérologie misy ny fampianarana momba ny chirologie dia mitatra hatrany zany ny zavatra ampianarinay misy le izy ponctuel hoe aho mandritra ny herinandro ray farany be misy izy le promotion anankiray mandra-pahavoafian'le ekipa ao anatin'le promotion amin'izao fotoana zao zany dia misokatra ny promotion anankiray voalohany efa lasa iny misy promotion faharoa isokatra indray zany amin'ny volana septembre io zay mangetaheta tia andalina tia afantatra momba le zavatra efa naparitaka hatramin'izay na resaka toetra io na resaka vintana io na resaka nofy
dia fotoana zany zao idiranareo zay ny sehatra anankiray misy eo aminay dia misy ihany koa ny sehatry ny consultation fijerena ny lasa ankehitriny ary no avy eo amin'ny vatanao eo amin'ny tontolo manodidina anao na asa na vola na fitiavana tokantrano dia misy na ianao sy ny olo tianao dia azo jerena na fahasalamana io dia azo jerena sakana ny opportunité tokony izy amin'ny fiainanao dia azo fatarina sy azo jerena pourcentage misy ao tsy hoe dia teny zay zavatra tenenay dia ho marina daholo fa mba misy pourcentage zany jerena hoe hatrany amin'ny 75% ohatra dia mety ho hita arakaraka ny tranga zay misy koatra ny consultation zany dia misy ny traitement rehefa misy ny blocage dia tsy maintsy vahana le blocage rehefa misy opportunité tokony hitranga dia ezahana ho tanteraky ny opportunité iny dia misy zany atao hoe traitement fitsaboana hoe ahoana ny analana n'izay sakana misy zay hita fa misy sakana re amin'ny consultation tsy apa fa misy sakana efa nisy tany aloha ary mbola misy ankehitriny ahoana ny analana an'iny amin'ny hoavy zay le resaka calmar resaka diditra resaka farany laony resaka misy ary miexiste resaka ozona taranaka voaozona fanapahanozona fanarenam-bitana zay dia anatin'ny traitement dolo jiaby zay dia misy ny resaka varotro sokatra zany varotro aminay satria misy traitement physique misy traitement psychologique dia misy varotro zany ao aminay ka dia afaka manjifa zay zavatra ilainareo aminay nareo afaka maka le zavatra mifanaraka amin'izay zavatra voalazanay teto na resaka fizika io produit naturel adolony atao marary andoha voantazo mangatsika mikohaka analakankana dia misy produit naturel na fanampy-tsakafo zay azonay amena tension miakatra tampoka tension ambany loatra siramamy be loatra areti-po dia afaka manampy anareo zay koatra ny anatin'ilay traitement dia misy an'ireo kasinga fanampy-tsakafo azo ahoanina mba ahafahana mandanjalanja sy mamerina an'izay le tsy ampy ao anatin'ny vatana zay dia misy ny sehatry ny fialam-boly sehatry ny fifanakalozana sehatry ny ady hevitra misy ady hevitra foana aminay hoe isan'andro toerana mety ahitananay moa zany dia logement 72 Bedera Côte Saint-Jean pitany Cosmos 300 metatra rany bazary kely andeha amin'ny garotière amin'ny akavanandalana misy mpanao ngeda be misoratra hoe Koloaina teo anatin'ny Koloaina no misy anay raha ny numéro téléphone zay 034 26 808 02 zay zany azahoanareo anay 034 26 808 02 raha te iona aminay zany dia azonareo atsoina te angataka rendez-vous aminay dia azo atao zay zany no azo ambara mikasika an'izay le resaka zavatra ataonay ao ny possibilité anatin'izy koatran'izay dia afaka manjifa an'ireo zavatra rehetra reo nareo anatin'ny Facebook ny page Facebook nay dia misy ny Koloaina dia misy ny Astromania Fondation Fitiavana midira amin'ny Astromania Fondation Fitiavana zany fa misy resaka nofy ao misy resaka astrologie ligne de la main tandra hitanareo daholo jiaby ka raha mangetahetanareo te hafantatra zany dia azonareo jerena raha verina any amin'le zavatra publication nataonay rehetra tany aloha tanyreo dia ao daholo ny tandra nofy vintana sy ny sisa ka dia miantso atsika hiditra amin'izay le page Astromania Fondation Fitiavana zay zay ngamba ny azo ambara mametraka fisaorana mametraka fakatelemana ho anareo zay mpakafy sy mpanaraka ny fandaharana misandratra sitraka eto matory tsy ahevina raha maty ahy mametraka fisaorana ho an'ny radio télé sisalay koa zay mampiatrano anay ezahana ho mendrika sy atatana zay lay endrika kanto atao aminay zay mametraka fisaorana ihany koa ny ekipan'ny Astromania Fondation Fitiavana ny ekipan'ny Koloaina ny ekipan'ny Zaravintana mieriny androany indray tsika manao minisimisy ka dia mametraka veloma mandram-piona sotra tompoko